Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany manaraka ny Pasika, alahady fahatelo amin'ny volana Aprily, ny herin'ny fitsanganan'ny Tompo. Ny hira amin'ny tanan'ny firaisana no raintsika. Ny voninahitra ho anao Andriamanitra, misodranao zay Tompo fa nahazo ny Pasika fandresena. Misodranao zay Tompo satria ianao Kristy ny mamonjy, ianao nanolotra ny ainao te mihazo fijaliana, tsangana amin'ny maty ianao manambara fa hatsangana koa ny maty. Misodranao zay fa nahatratra zao andro voalohany amin'ny herinandro zao koa, alahady manaraka ny Pasika, tsy noho ny herinayna ny tanjakay fa noho ny fitatana anao mahasoa. Mamieritreritra zay ianao no mahavita, raha mikasy zay ianao no mahefa, raha mandinika zay ianao no mahatotosa. Ka tsy ny fahamarinana moatra noho ny hafa, na ny fahamasinana moatra noho ny sasany, fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao zay vaovao maraina ka miantso anay mba hivory eto hanavaozanao anay hitovy endrika amin'ny zanakao. Tahaka ny fanombana koa ny zananao mba amin'ny elany, no fitiavanao anangona anay ambany elatrao hatrany an-danitra. Misaotranao zay fa nitantarinao ny vimbinao ka nahatratra zao anio zao. Vory eto avy amin'ny toerana maro samihafa, fihetsika toetsaina maro samihafa, nefa kosa samy zanak'Andriamanitra. Koa izany midirana ianao, nkalazaina ianao. Koa masiny zao fotoana izao, ary ianao Andriamanitra natrika feno amin'ny alalan'i Kristy, ka ny fanahy masina namasina anay ka mba homendrika ianao, ho raisinao ny vavaka rehetra ataonay, ary ny fitahinao kosa ho aminay, ka ny fahasoavana nampifahasoavana tafinao anay. Ka tambatray Tompo ny vavakay amin'ny ataky Kristy manao hoe Ave a tu
isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony ho arahantsika izy. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Korintiana 2:9 manomboka amin'ny 4:40. Hoy ny apôstôly masina: aza mety asiana zioga tsy antonanareo ka ambaninareo tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona ny raisina anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika amin'ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho, andeha eo aminy aho, ary andriamaniny aho, ary izy oloko. Koa mivoa aminy ianareo, misara aminy o Jehova, aza manendry zavatra tsy madio, fa izaho andray ianareo, izaho ray ianareo, ianareo zanako lahy sy zanako vavy, o Jehova tsy toa. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay manderaka lalana. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika netry tena anaraka izao vavaka izao. Misaotra anao zay Tompo satria nahavahanao ho zanak'Andriamanitra, zanaky ny lanitra, sarahanao amin'ny zanaky ny devoly, ny zanaky ny aizina tsy afaka hitambatra amin'ny zanaky ny mazava. Indrisy anefa Tompo, ny fahamarinanay mifangaro fahotana, ny mazava aminay mazava tapana, mifangaro ny sampy sy Kristy, Beliala sy Kristy. Betsaka loatra zavatra ifandrohizanay amin'ny zanaky ny ratsy, amin'ny zanaky ny fahamezinana, amin'ny zanaky ny devoly, ka voataona izahay amin'ny zavatra maro samihafa, ka lasa tempolo tsampy ny tempolinay dia ny tenanay. Izahay ny tempolin'Andriamanitra, Andriamanitra monina eo aminay, nefa izany Kristy monina aminay anatinay izany nentinay tamin'ny toerana maro samihafa izay tsy tokony andehanany. Nampalahelo ny fanahy masina, mamindrafo aminay mamelana elokay. Tsy afaka nisaraka tamin'ny ratsy izahay, fa niara-mirona nanaraka zay zavatra rehetra tsy tokony ho arahanay. Ny fiteninay, ny fihetsikay, ny famindranay, ny masonay, dia mirona mankana amin'ny ratsy mandrakariva, na ny kely na ny lehibe. Indraindray ara menatra raha atao hoe kristianina, menatra raha lazain'ny olona mpivavaka be, misitrika raha mandeha mivavaka, tsa mitondra baiboly aza, mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Sasao madio izay fampahotana ary diovy ny fonay mba afakeloka, mba ho masina sady tsy misy tsiny izahay, ka afaka anavaka ny tsara sy ny ratsy, anavaka ny mahitsy sy ny mibiloka, ka afaka andositra ny fahatezerinao avy, mamindrafo aminay fa tononay aminao ny fahotanay. Ianao no afaka mamafa ny fahadisoanay, nataonay tamin'ny afina, ny eritreretinay, nataonay tamin'ny namanay, nataonay tamin'ny tokantranonay. Mamindrafo aminay ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo aminay ry Andriamanitra mpaharanay, mamindrafo aminay ry fanamasina mpanamasina, no ny aminaran'ny Kristy le maty sy nitsangana tamin'ny maty no anandratanay vavaka. Amen.
isangana ireny teny soamafaly fa mifahotahitsika ny tompo. Hoy ny apôstôly, iraka solon'ny Kristy izahay, Andriamanitra maniraka anay mangataka aminareo, satria solon'ny Kristy izahay mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Fa Kristy izay tsy nalala otany efa nataony ota mba hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Koa tamin'ny andro mpamonjena no amonjeko anao ny tompo. Noho izany ary havana, voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, noho ny amin'ny anaran'i Kristy tompo, samy amin'ny deran'ny tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika no nira voalahatra iomanantsika amin'ny 10 minitra sy ny tenin'Andriamanitra. Raika amin'ny 10,700 andininy voalohany sy ny faharoa. Amin'ny fotoana natokana ho an'ny sekoly lahady sika tompoko dia mangataka ny sekoly lahady rehetra mba hitsangana sy ny tanora. Iaray vavaka sika ry Jesosy tomponay eo, indreto zahay zandrinao, tonga eto amin'ity tranonao ity indray zahay ka
miantso sy midera ary mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Ary raha iain'ny teninao indray zahay dia ianao anie androtsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy mba azonay miaino tsara izany ka andraisanay azy ao am-ponay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika amin'ny ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly 10, andininy 7 tapany B. Asan'ny Apôstôly 10, andininy 7 tapany B. Dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa amin'ny anarany no azon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Mipetraka isika. Fa amin'ny anarany no azon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy no azon'izay rehetra mino an'i Jesosy famelan-keloka. Tantarantsika androany dia tantaran'ny Ramatoa Rasoa sy ny zanany anankiroa dia i Faly sy Ravo zany. I Ramatoa Rasoa rakizy dia efa maty ny vadiny ary somary sahirana ara-pivelomana izy. Ny andro anefa efa akaiky ho Pasika. Dia nieritreritra teo izy satria tsy nanana na dia hividianana sakafo ara ny ampitsony iny andro Pasika io. Dia niresaka tamin'ny zanany izy dia ahoana ity rakizy fa tena ohatran'ny tsy mba misy na dia hividianana sakafo ara. Dia hozy izy i Ravo, le zanany vavikely, neny eo ingarabe ane ka misy tanimboly ngeza be izay tsy varatra tsy. Dia niteny izy hoe mitady olona hiasa hono izy hanala ny hai-dratsy ao amin'ny tanimboliny. Dia andaontsika ho any ary izy Ramatoa Rasoa. Dia niraisiny ngarabe izy telo mianaka hanadio an'le tanimboly. Dia samy niasa teo, niasa ny neny nanala hai-dratsy. Fa ny ankizy kosa sady milalao zany ny manampy ny neny manala ny hai-dratsy. Noho ny tonga ny tamin'ny 4 hariva dia indro ingarabe fa tonga. Faly be fa tena vitanareo tsara ny asako rakizy sy Ramatoa Rasoa. Dia ity ary ny valik'asasaranareo nanana valopy anankitelo ingarabe. Nomena ny Ramatoa Rasoa ity ny karamanao fa ianao moa zany ny tena lehibe. Ary ireto kosa dia valopy iray ho an'ny Faly dia ny valopy iray ho an'ny Ravo fa nanampy anneny ihany koa. Dia faly izy telo mianaka. Misaotra indrindra tompoko fa ho tsara ny fetinay. Andao andeha amin'izay tsika fa mbola maika hiantsena. Dia rehefa tonga nandalo rano zareo ny lalany nandalo moron-drano. Andao aloha hisasa fa tena tsy mety kosa raha izao no entintsika miantsena. Dia samy misasa teo ry rakizy izy telo mianaka. Noho niakatra avy eo anefa dia hozy izy Ravo. Neny tsy hita amin'ny valopiko. Nakaiza ireny valopiko e. Dia avy eo rakizy dia nitady zareo. Tady eran'ny moron-drano, tady eran'ny bozaka. Verina tany tamimboly, tsy hita ny valopin'ny Ravo. Dia nitomany Ravo. Neny tena tsy hita amin'ny valopiko. Dia avy eo hozy izy Ravo hoe fa isika ary neny efa ela izay tsika tsy mba niantso an'i Jesosy. Tena hatramin'izay nahalasa ny dady tsika tsy mbola nandeha tany am-piangonana sady tsy mba niara-mivavaka intsony. Andao tsika angata-pamelana amin'ny Jesosy dia angataka hoe mba ho hita ny valopy hanampy antsika izy hitady ny valopy. Dia nifandray tanana izy telo mianaka ary nivavaka. Jesosy mamela ny elokay fa mpanota tokoa izahay. Ary ianao anie mba hanampy anay hitady ny valopiko fa tena ilainay tokoa ry tompo ity valopy ity. Amin'ny anaranao Jesosy dia misaotra betsaka Jesosy. Amen. Fa akory rakizy ny agagany, nanao fagagany Jesosy, fa vao nihiratra ny masony zareo dia niondrika moa izy nivavaka. Dia vao nihiratra le masony niondrika iny nisy zavatra fotsifotsy tao anaty bozaka. Io le valopin'ny Ravo ary hitany teo zany le valopin'ny Ravo. Dia falifaly zareo nisaotra ny tompo dia nihira fiderana. Voavela ny elony no vonjen'i Jesosy zareo. Dia tsika koa rakizy aza misalasala mihitsy ny mangata-pamelana amin'ny Jesosy. Raha misy zavatra mahazo antsika ny olona hafa-keloka dia tena vonjen'i Jesosy dia mangata famelana amin'ny Jesosy
dia angatao izay irinao fa omeny Jesosy raha toa ka aradrariny sy ara-pahamarinana. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny amin'izany teninao izany, ary ny teninao no nisy mpiainana, ny teninao ny fanantenana ho anay, ary ny teninao ny herinay, ny teninao miaro anay, ary ny teninao no hitokisanay. Dia tehirizam-ponay izany teny izany Tompo, mba hoentinay manompo anao ary mba hoanitra kasitrahanao. Misaotra Jesosy. Amen. Aminareo anieni Tompo, amaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka faharoa azafady tompoko, toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia maty Elisa ka nalevina, ary ny mpitoadiny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevina olona dia indro nahita ireo mpitoady izy, ka dia natsipy ny tao am-pasan'i Elisa ny faty. Ary raha vao nitehika tamin'ny taolan'i Elisa ny fatiny raha lehilahy, dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Amen. Tohizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafolo, atomboka ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Petera ny loham-bavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy nizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina no ankasitrahany. Ianareo malala ny teny izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely. Mitory teny, soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao, dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka notoriana tany Jodia rehetra. Taorianan'ny Batisa izay nitoriany Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nasitranana izay rehetra azony heriny devoly, satria Andriamanitra momba azy. Ary izay no vavolombelony zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tany Jios sy ny tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimariny, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelony izay nitendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy. Ary rehefa natsangana tamin'ny maty izy, ary izy nandidy anay hitory amin'ny olony ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara velona sy maty. Izy no ambara amin'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Mbola toizantsika ny famakiana soratra masina, izany dia hitantsika eo amin'ny Mateo toko fa 7:20, ny andiny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Mateo toko fa 7:20 andiny fahadimapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo. Rehefa hita izany dia vakiantsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny, ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niorioro ny tany ka nitsesaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka nisy eo tany maro. Ray masino manasiana amin'ny fahamarinana.
teninao fahamainina. Amen. Iaraka ivavakantsika tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, misaotra anao zahay satria voavaky teto indray ny teninao. Ny teninao mantsy dia mahatonga fahariana vaovao ao anatinay, ary efa namonjena ihany koa olona maro tamin'ny toerana maro. Ny teninao dia mahasoa sy ahafahanay mamantatra an'izay tianao ambara aminay, ary mangataka aminao zahay ny sofina izay nomenao anay mba ahay haino ary ompihaino mpakatotokoa izahay. Ny fanahinao masina no angatahanay hanazavan'izany aminay, ary tsy andalo fotsiny ihany, ary tsy tahaka ny diranay teto no ivoahanay eto, fa tena anova ny tenanay hitondra vaovao ho anay sy hitorianay filazantsara amin'ireo olona rehetra, indrindra fa na ireo izay tsy tonga nanatrika teto amin'ity toerana ity ary. Koa ankehitriny io ny mpanomponao izay natsoinao tamin'ny anarany hanazava sy hitory ny teny, dia mitenena tompo fa mihaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Azo toerana ho aminao izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavana momban'ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Asin'ny apôstôly toko 10. Rehefa maty nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naniraka ny mpianany hitory filazantsara. Rehefa nitory filazantsara ny apôstôly tamin'ny voalohany dia tamin'ny jiosy ihany izy nitory, satria zareo nanantena hoe ho avy vetivetika Jesosy. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy nitory nivoaka ny Galilea sy Jerusalema zareo dia nandefasan'Andriamanitra fanenjera. Rehefa voentsika dia niparitaka sady nitory filazantsara ihany, dia tonga lavidavitra amin'izay ry zareo. Amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10 dia misy jentilisa kapiteny Romanina niantso ny Petera apôstôly izy satria nahita fahitana hoe antsoy Petera. Tamin'izany fotoana izany ny kolotsaina jiosy dia fady amin'ny jiosy ny miditra tranon'ny jentilisa. Tena fady ny jiosy zany tsy miditra tranon'ny olona tsy jiosy. Kanefa niteren'Andriamanitra i Petera mba ho ao. Dia izay le tantara ty zany hoe nisehon'Andriamanitra io olona io andana alao Petera hitory aminao ny fahamarinana. Taorian'ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty io. Inona moa nitorian'ny Kristianina? Izany tenen'ny Petera zany no akatsika ny vali teny hoe inona moa ivo nitory teny Kristianina
taoriana ny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Kristianina mino ny herin'ny fitsanganana. Ary Petera gaga mihitsy satria tsy mizaha tavan'olona marina Andriamanitra ozy izy fa nanjentilisa koa ary tia nahazo. Satria Petera mbola anatin'ny toe-tsaina manavakavaka zany hoe ny jiosy aminy. Fa izy lohabava hoe amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy sy ny manao ny marina no kasitran'Andriamanitra. Dia nitory teny Petera. Dia izay no akatsika hafatra hoe inona no atolotra ny olona amin'izany finoana ny herin'ny fitsanganan'ny tena maty zany. Zavatra voalohany dia mitory an'i Jesosy tenin'Andriamanitra tonga nofo. Mitory an'i Jesosy tenin'Andriamanitra tonga nofo. I Jesosy zany ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Raha vao tsy izay mitory isika kristianina dia tsy afatry ny Pasika zany ny afatra. Satria ny fiainana kristianina dia Pasika isan'andro. Izay mahatonga ny Petera manomboka amin'ny andininy 4:30 hoe ianareo mahalala amin'ny teny, miverimberinao le hoe teny. Vakitsika ny andininy 4:30 hatramin'ny 5:30. Ianareo mahalala amin'ny teny izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely, mitohy teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia le teny natomboka hatrany Galilea ka nitoriana tamin'ny Judea rehetra taorian'ny batisa izay nitorian'ny Jaona ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa ka nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra no momba azy. Ny tenin'Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy. Ary izay no mahafa an'Andriamanitra. Rehefa nahary izao tontolo izao izy dia niteny hoe misy mazava. Teny zany naharian'Andriamanitra izao rehetra izao. Tenin'Andriamanitra miteneny ny mpaminany. Io tenin'Andriamanitra io zany tonga olombelona tao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay mampiavaka Andriamanitra. Andriamanitra manko Andriamanitra ny anarany, ny teniny dia iray ihany. Tsy mitovy amintsika izy. Fa indraindray anaran'ny olona sasany faly fa izy montotra lava. Tsy dia miady loatra le anarana sy le toetran'le olona. Fa nitadio Andriamanitra ny anarany, ny tenany, ny teniny dia iray ihany. Masina Andriamanitra, masina ny anarany. Masina koa ninona? Ny teniny. Ary izay zany mahatonga ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Teny tonga nofo. Io le tenen'ny Petera hoe ianareo mahalala amin'ny teny nampitondraina ny zanak'Israely. I Jesosy Kristy zany tenin'Andriamanitra, mitory tenin'Andriamanitra dia ny tenany ihany. Raha mitory filazantsara i Jesosy, izy moa ny filazantsara. Izy ihany le filazantsara. I Jesosy zany izy ihany no afaka mitory tena satria ny tenany no filazantsara, ny tenany no toriany. Izay no dikany hoe ianareo mahalala amin'ny teny izay nampitondraina ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa isika mitory teny, fa i Jesosy mitory tenany satria izy le teny. Nilaza fiadanana, nitondra fiadanana tetỳ ambonin'ny tany. Tamin'ny olona nifanerasera taminy, na jiosy na jentilisa vitsivitsy, ny manina, ny mahantra, ny ankizy nifanena tamin'i Jesosy. Zay no tiany Petera resahany hoe izay le tenin'Andriamanitra tonga nofo. Izy dia taorian'ny batisan'i Jaona nipetraka teo amin'ny tantara. Andriamanitra mitsofoka anatin'ny tantara. Andriamanitra manko ivela amin'ny tantara fa mitsofoka anatin'ny tantarantsika. Ary izay no tokony saintsaintsika hoe efa nitsofoka anatin'ny tantaranao ve Andriamanitra. Nitsofoka amin'ny tantaran'ny olombelona izy taorian'ny Jaona mpanao batisa voafaritra tsara ny fanomboan'ny asan'i Jesosy. Tamin'ny Galilea nitoriana amin'ny teny, nipaka hatramin'ny Jodia. Izay le Jesosy avy any Nazareta. Izay le tenin'Andriamanitra izay nitorian'ny kristianina. Izy ny voaositra, izy ny manana ny fanahy masina ka nitondra zany taty tamin'ny alalan'ny batisa. Nandehandeha nanao soa, nahasitrana ary indrindrandrindra nihazo ny devoly. Ary izay zany le nitorian'ny Petera tamin'ny Kornelio sy ny namany sy ny ankonany tao. Le tenin'Andriamanitra nampianatra, nanasitrana, i tenin'Andriamanitra nanova zavatra teo amin'ny fiarahamonina. Izay le toriana
teny le toriana ary zay ny toriany kristiana dia i Jesosy Kristy zany hoe ny ivon'ny toriteny kristiana dia Jesosy raha fa tsy Jesosy ny toriana dia tsy toriteny kristiana le atao fa miivo manko amin'ny Jesosy foana rehefa toriteny jerentsika ny Lioka 4:20 Lioka 4:20 ny andininy 4:70 hatramin'ny 8:70 Lioka 4:20 andininy 4:70 hatramin'ny 8:70 vakitsika aloha ny andininy 4:70 dia hoy izy tamina zao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo miverina ihany le hoe ny teniko efa nilaza intelo i Jesosy ny amin'ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganana tsy maintsy tanteraka izay nanoratana ny Jesosy tao anatin'ny testamenta talohan'ny Jiosy dia mizara telo ny fanaovany azy ny lalàna ny mpaminany ary ny soratra na salamo izay zany ny fizaran'ny boky ny testamenta taloha amin'zareo ny lalàna dia ny boky 5 Mosesy Genesis hatramin'ny Deutéronomia ny mpaminany manomboka eo mpitsarany zareo efa boky ny mpaminany ka hatramin'ny Job dia miditra indray ny boky ny salamo dia izay zany raha miteny hoe lalàna sy mpaminany ary soratra na lalàna sy mpaminany Jesosy dia ny testamenta taloha zany hoe Jesosy milaza hoe io testamenta taloha io dia manambara an Jesosy vakitsika andininy 10:70 hatramin'ny 9:70 ary izy tamina dia nanokatra ny sain'izy ireo izy ahalala ny soratra masina ary izy tamina zany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo ary hotoriany amin'ny anarany ny fibebaa sy ny famelan-kelo amin'ny firena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo ny vavolombelona ny soratra masina teo am-pelantanan'i Jesosy sy tamin'ny andron'ny apôstôly dia ny testamenta taloha ihany aloha ny soratra masina io zany mila sokafana ny sain'ny olona hafantotra an'io satria ny tenin'Andriamanitra ihany no mahavonjy ny misoratra ao Jesosy raha atambatra Kristy miaritra hitsangana maty amin'ny andro fahatelo hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy famelan-kelo ny votoaty ny toriteny kristiana mino ny herin'ny fitsanganana maty dia Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra i zavatra rehetra io zany miona amin'ny Kristy ny boky tsirairay ary zay ny anisan'ny fepetrany kanona na ny rafetina ny Baiboly raha vao boky tsy manondra ny Jesosy dia nahintsana maro ny boky teo am-pelantana amin'ny fiangonana raha mitenitsika hoe Genesis teny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra Jesosy Kristy le teny raha miteny ny Genesis hoe nitaranakao noritoro ny lohan'ny menarana dia Jesosy Kristy nanorotoro ny lohan'ny menarana raha miteny Andriamanitra hoe atero ny zanakao atao fanatitra tamin'ny Abrahama Isaka tandindoniza io tamindindon'i Jesosy atao fanatitra ny boky rehetra zany dia manondro raha miteny Levitikosy hoe maka zanak'olo tsy misy kilema atao fanatitra dia iza ny zanak'olo tsy misy kilema Jesosy Kristy ary zay zany tiany resahana hoe manondro an'i Kristy ny boky rehetra ka mitenin'Andriamanitra tonga nofo zay nitoriana amin'ny olona kanefa izao tsy tenin'Andriamanitra mandendefa tamina fahalalana fotsiny fa tonga nofo zany hoe tenin'Andriamanitra velona amin'ny asa ka rehefa raisinao i tenin'Andriamanitra iny ianao dia lasa velona sy miasa koa ianao fa tsy mijanona ho fahalalana fotsiny io zay mahatonga amin'ity Baiboly ity rehefa sokafanareo amin'ny voalohany tsy misoratra hoe tenin'Andriamanitra fa inona no misoratra ao soratra masina misy dikany io soratra masina misoratra ao tsy lasa tenin'Andriamanitra io raha tsy hainanao mila vavaka io vao lasa tenin'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe hamaky ny soratra masina ny fiteny rehefa hamaky teny eo fa tsy hamaky tenin'Andriamanitra fa inona natao rehefa tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra misy zavatra tsy mitovy kely ao anatin'izay iaino ny tenin'Andriamanitra hamaky ny soratra masina
rehefa henonao io ampidirina ao anatinao vao tenin'Andriamanitra. Ary zay le torian'ny fiangonana tenin'Andriamanitra tonga nofo. Tena efa tonga nofo aminao ve za amin'ny tenin'Andriamanitra zany ka nanovanao ny ainanao samy janonao boky be dia be ao amin'ny fitoeram-bokinao, boky amin'ny bibliotekinao fotsiny le Baiboly, fa tsisy fiantraikany aminao satria mijanona ho boky izy, mijanona ho boky fotsiny izy. Fa ny torian'ny kristiana dia tenin'Andriamanitra tonga nofo. Ka rehefa mandray anio ianao dia miditra aminao Kristy, ka ianao koa hiteny tahaka ny Paoly hoe tsy za ntsony ny velona fa Kristy koa velona tanaty, satria le teny velona. I Jesosy Kristy tsy teny tonga boky fa teny tonga nofo. Tsy mitovy zay. Ny teny tonga boky dia mipetraka ho boky izy feno vovoka ry amin'ny lahady indray vao sokafa. Fa ny teny tonga nofo dia ny ainan'le olona na tsy maintsy anjery soratra masina ary izy dia izy mihitsy no misolo tenany Kristy. Ary zay le toriana ho Petera hoe izy no soran'Andriamanitra, izy no le teny tsoa mitory fiadanana. Nitondra fiadanana ho anao ve le teny tonga nofo? Ny zavatra faharoa ny torian'ny Petera koa dia ny Jesosy Kristy mpamonjy sy mpitsara. Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo, Jesosy Kristy mpamonjy sy mpitsara. Jerentsika ny Asina Apôstôly toko 10 manomboka amin'ny andininy 7:30, andininy 7:30 hatramin'ny 7:70 vakitsika. Ary zay ny vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny Jiosy sy tamin'ny Jerosalema. Izy dia nivonoa ka nampiny tamin'ny azy, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony maromaro, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitenen'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihirana sy niara-nisotro taminy, ary efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nanidana hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voten'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no manambara ny mpaminany rehetra, ka amin'ny anarany nahazoany rehetra mino azy fahamelan-ke. Zay ny vavolombelona ho Petera, fa ny teny tonga nofo dia niasa. Nanao ny zavatra rehetra tamin'ny Jiosy tamin'ny Jerosalema. Saingy le teny tonga nofo io nisy zavatra nanjo azy. Inona nanjo azy ho sisy? Novonony dia naninona? Naantony taminy. Inona ny dikan'izany amin'ny fiainantsika? Zany ny voalaza. Milaza ny fijaliana, milaza ny fahafatesana, ny antona amin'ny hazo. Tsy dia kolotsaintsika loatra dia tsy fantatra. Ny amin'ny hazo dia zavatra fady indrindra eo amin'ny Israely, manomboka amin'ny testamenta talohany zany. Fady amin'ny Jiosy ny miantona amin'ny hazo. Fahafatesana ratsy indrindra ny miantona amin'ny hazo satria mariky ny ozona. Tsy azo atao zany no mampiantona olona amin'ny hazo, faty amin'ny hazo eo amin'ny Jiosy. Nefa io indrindra ny safidin'Andriamanitra hamonoana ny zanany, misy dikany, satria izy hitondra ny ozona rehetra. Voaraintsika manomboka amin'ny bokin'ny Genesis. Nitondra ny fahotantsika rehetra, nitondra na andresy ny fahafatesana. Tsy misaraka manko i raha fahafatesana, raha fahotana ary raha devoly. Zavatra iray ihany ireo ino trio du mal. Ireo zany ny zavatra faratapon'ny faharatsiana. Ny fahotana satria ny fahafatesana no tambiny ota, ny devoly dia mpanota ary ny avian'ny ratsy. Ka ny antona amin'ny hazo fijaliana zany dia fandresena n'ireo zavatra telo ireo. Ary zay le Jesosy Kristy mpamonjy. Inona midikana amin'ny fiainanao? Natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo izy. Dikan'izany natsangany koa ianao miala amin'ny devoly, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny fahafatesana. Tafala amin'izany ve ianao? Zay le fanontaniana. Satria izany ny dikan'izay. Izany ny famonjena natonga azy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mino ny fitsanganana amin'ny maty ve ianao? Ary zany mahatonga Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty sy nisety amin'ny olona rehetra, satria misy efa disika efa nandeha
ny olona dia manao repikondry, manara-drian-drano momba ny mahery. Ny olona dia mora manadino ary manao tao foana, ary izay mahatonga hoe tsy marina ary tsoratra masina hoe vox populi vox dei. Tsy ny kristianina tsy manao an'izany. Tsy feon'Andriamanitra ny feon'ny vahoaka fa ny feon'ny vahoaka dia diso mandrakariva. Satria ireo olona nanao an' Jesosy hosana ihany nanao inona taty aoriana? Omboy. Ka rehefa mba mahitanao mahery izy dia miaraka aminao, rehefa amina ilozany ianao. Ka tsy tiany Jesosy hiverina izany, ka tsy ny olona rehetra ny sehoany rehefa nitsangana tamin'ny maty. Zay ny amton'io. Paoly apôstôly nandrefy eo amin'ny 500 eo ny tena nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Fa raha ianao nitsangana tamin'ny maty angamba niakitra tapon'ily taona mihitsy hoe tiako. Fa misy antony matotsy nataon'i Jesosy. Zay natao enthousiaste. Izany hoe mpanaraka fotsiny zay marevaka na izay azoana tombontsoa. Tsy tiany Jesosy zany olona ny safidiny ny sehoany. Ary ny dikan'izany dia izao, ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Izay tsy mihinana izany aloha izy tsy ino, fa tsy ny olona rehetra no sehoany tsirairaiky hoe tia. Zay no ambaran'ny Petera. Zay niarany nasonsotro taminy ny safidiny mba ahita azy nitsangana tamin'ny maty. Irendre mididino izy mba hitory amin'ny olona, fa izy no voatenin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Zao ny dikan'izay. I Jesosy mpamonjy, Jesosy koa mpitsara. Ny famonjena efa vitany, mandray fotsiny ianao teo amin'ny azo fijaliana, efa vita iny. Fa amin'izao fotoana izao Jesosy tsy mpamonjy intsony fa mpitsara, ary zay matetika dinintsika. Satria le famonjena efa vita, raisinao io famonjena io. Rehefa tsy raisinao io famonjena io dia mpitsara izy. Izay ny eo. Mpitsara ny velona sy ny maty izy. Ka ambaran'ny mpaminany rehetra ny soratra masina rehetra fa izay mino azy no mahazo famelan-keloka. Rehefa tsy mino ianao dia efa very raha teo. Ka aza miandry ny fitsara amin'ny tompo ianao vao ino azy fa ny famonjena efa vitany. Marika 4:40. Ny andininy 4:40 hatramin'ny 4:40. Marika 4:40 andininy 4:40 hatramin'ny 4:40. Vakitsika aminaran'ny tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 1:40 Jesosy raha nipetraka ninana ireo. Ary izy nanome tsiny azy no tsy finoana rehefa nahita azy rehefa nitsanga. Ary izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloana. Nanome tsiny Jesosy satria tsy netinino azy nitsangana ny mpianana. Misy dikany. Ianao ve mino fitsanganany tena maty? Le mino fitsanganany tena maty io tsy resaka hoe nitsangana hono Jesosy, nitsangana dia nitsangana moa zany dia nanino. Fa ny ankamaroan'ny kristianina tsy malala inona amin'ny dikan'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny fiainany. Nisy fiantraikana amin'ny fiainanao ve zany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany? Sa resaka resahana fotsiny hoe nitsangana hoe nitsangana e, izay moa pasika niany nitsangana hono, izy ara nitsanganako dia nitsangana izy zany. Fa inona ny dikan'izany amin'ny fiainanao? Zay le dikan'ny fanomezan-tsiny. Mandehanao izy mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ny zavaboary rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjeny. Fa mitohin'io izay tsy mety mino na vita batisa na tsy vita, manino velo. Ka tsy ny olona vita batisa zany no voavonjy ny dikany. Io teny io zany tandremo tsara fa misy takon'ila. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino na vita batisa na tsy dia elona. Zay ny dikany. Mila mino ianao. Fa inona amin'ny dikany nitsanganana maty? Nitsangana maty koa ve ny fiainanao, ny finoanao, ny fomba fijerinao, ny fitondranao ny ankonanao, ny asanao, ny fomba fianatrao?
raha tsy miantraika aminao ny fianganan'i Jesosy tamin'ny maty tsisy dikany andananao amin'ny fiangonana. Romanina 10. Ny 9 ka hatramin'ny 10. Romanina 10. 9 hatramin'ny 10. Vakitsika. Fa ahoana ny lazainy eo akaikinao ny teny ao am-bavanao sy eo am-ponao. Ny teny amin'ny finoana izay torianay satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao. Ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanana azy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azoana fahamarinana ary amin'ny vava no anakena azoana famonjena. Mila miaraka ny fo sy ny vava. Amin'ny teny izay toriana teny amin'ny finoana manaiky ianao amin'ny vavanao fa mino amin'ny fo fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka ianao koa atsangana. Tsy zavatra etraetra ety amin'ny tany ihany nilako an'i Jesosy fa le fitsanganana maty. Tsy mamamy olako ety amin'ny tany ihany. Raha ety amin'izao tontolo izao ihany ny antenanareo ny Kristy dia mahantra indrindra ianareo. Fa fantatrao ve fa rehefa miala ety ianao mankaiza? Zay le fitsanganana amin'ny Jesosy. Ary izay le torian'i Petera Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo. Zany mahatonga ny zavatra rehetra atao ialohavan'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Misy fandraisana misy tenin'Andriamanitra, misy batisa misy tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra satria manambara amin'ny Jesosy zany. Ary iny tona amin'ny fiainanao ary rehefa tsy mahay tsy mandray amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona namita fahagagana fahafiry aza. Ry tsy voavonjy hatrany izy. Sy ny fahagagana ny mampiditra anao anan-danitra. Fa nisy olona nitsangana tamin'ny maty dia nitory-teny. Rehefa elaela izy nitory-teny lasa izy indray le Kristy. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga tamin'ny Abrahama sy i Lazarus sy le mpanan-karena moa amin'ny Luka 10:20 dia hoy le mpanan-karena rehefa mamay tao hoe mba le faso kely Lazarus mba handrotsika ho viva moa sa inona sa dia tsy mety izy Abrahama. Rehefa tsy mety any izy ndana izy asavy mitory tena amin'ny raha lako fa mbola mivelona any ry zalahy anankidimy. Tsy mety koa Abrahama fa manana lalàna sy Mosesy izy, zany hoe manana Baiboly izy, manana soratra masina izy iaino an'ireo izy. Fa na mahita fahagagana ary ny olona tomany fahagagana indray izy rapitso. Ny olona liana fahagagana foana. Fa ny zavatra rehetra zany dia Jesosy Kristy no ivo. Raha vao tsy miivo amin'ny Jesosy Kristy ny finoanao tsisy dikany. Ny fitsanganana maty koa dia azavaina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Le mpanjaka faharoa teo zany ny vakiana teo maty Elisa mpaminany dia nalevina. Rehefa afaka herintaona nisy ady tamin'ile tanàna nefa nisy maty koa andeha levina. Rehefa andeha nandevina zareo efa akaiky le fahavalo alora angavy tena eto ka natsipiny zareo le faty. Rehefa natsipiny zareo zany latsaka tamin'ny taonan'i Elisa izy dia naninona izy ny soratra masina? Velona le olona. Manambara inona zany amin'ny fiainana zay le hoe manondro an'i Jesosy ve zany? Ny dikan'izany raha oharina amin'ny Jesosy dia hoe ianao maty ny fahotana io rehefa miaona amin'ny Jesosy ka nataony hoe indro no olatra amin'ny tanako velona ianao. Zay ny dikany. Fa tsy hoe tadalo olona masimasina ana azy dia atsipeto zany sao dia mbo velona. Satria lasa zay indray le izy. Fa inona ny dikan'izany raha ao amin'ny Kristy? Tsy maintsy amin'ny Jesosy Kristy io na makina ny zavatra rehetra. Na le pasteranay zay masimasina be ka rehefa maty izy dia aleo aloha angalarina ny le lambapatiny zany mba atao ambany-tsia ao. Minjary zay le fandehany zany avy eo. Fa ny zavatra rehetra zany dia vakiana amin'ny maso hoe inona midikan'io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zay zany no mampiavaka antsika kristianina hoe inona midikan'io raha amin'ny Jesosy Kristy. Satria ny soratra masina manontolo manondro azy. Tahaka izany koa Jesosy Kristy mpamonjy
mariny zany, mikarakaranao izy amin'ny fiainanao izy na ety an-tany, mamonjy anao manahirana anao izy, fa izy koa mpitsara anao. Zany hoe tadiavo ny famonjena faratapony dia famonjena ny fananao, satria misy fetra ny anaovan'i Jesosy Kristy famonjena ety amin'ny tany, efa vitany azy fa ny anao sisa, ary nampitandrina koa izy hoe tandremo ny fanahy masina, satria ny fanahy masina misolo azy ety amin'ny tany. Na iza io izay miteny ratsy ny fanahy masina dia maninona? Tsy mahazo famelan-keloka. Ny fanahy masina nefa le mikarakaranao isan'andro, fa raha ny fanahy masina ny tezitra aminao dia izay ianao ny vita. Jesosy tsy afaka manao intervention rehefa ny fanahy masina ny tezitra, satria Andriamanitra tsy miady amin'Andriamanitra. Anefa ny zavatra manahirana oviana le fanahy masina no tezitra, tsisy mahafantatra. Mitandrema fa misy olona dia ny mbola aty ambony tany dia efa croix, fa vita ny fitsarahana azy, tsy miditra nandanitra na oviana izy, na dia miara-mibavaka aminao azy, satria efa nasiany fanahy masina croix ny anarany. Ny fanahy masina manao tombo-kase aminao, ka raha izy ny lavinao eo ianao ny raisiny, satria na Jesosy tsy afaka mony, satria lasa mpitsara anao Jesosy Kristy raha vao miala aminao ny fanahy masina. Ka ny kristianina mino ny herin'ny fisakanana maty dia mitory an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo, Jesosy Kristy mpamonjy sy mpitsara antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izahay, satria Andriamanitra teny ianao, ary Andriamanitra miteny aminay mba hahatonga anay ho lasa manana fiainam-baovao. Nambarana taminay Andriamanitra ny hery ny fitsangananao tamin'ny maty, mahatonga ny teninao nofo ato anatinay, mahatonga anay hiasa eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ary mahatonga anay hanatanteraka izany asanao izany. Takinao aminay Andriamanitra ny ainanay izany teninao izany, mba hahatonga anay mba hanatanteraka izany asanao izany, ary hahatonga anay ho mpandresy eo amin'ny fiainanay sy hanana fiadanana avy aminao Andriamanitra. Andriamanitra ray nambaranao aminay fa olombovonjy izahay avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ka tsy tokony hiverina intsony, ka hivoatsara anao amin'ny andro farany. Dia olombovonjy izahay Andriamanitra, dia tehirizy ao ato anatinay izany famonjena izay efa nomena ho anay izany Andriamanitra. Kehitriny Andriamanitra, indreto izahay mitondra ambavaka ho an'ny mpitondra ity fiangonana ity, ny pastera mianakavy izany. Ianao tokoa ilay efa niantso azy amin'ny famonjena, niantso azy hitory izany famonjenao izany, no hanome azy fahasalamana, hanome azy hery mba hahatanterahana ny asa izay efa nomena ho azy. Ary ianao Andriamanitra ilay efa niantso azy, nanafaka azy, no hanome izany fahasalamana sy hery izany ho azy. Kehitriny Andriamanitra, tondram-bavaka ho an'ny sampana rehetra izay misy amin'ity fiangonana ity izahay, dia anao tokoa no omba azy ireo, mba havitany izy ireo ny andraikitra izay efa napetraka ho aminy, mba hahatanterahana izy ireo ny asa izay efa nomena ho azy, ka tsy ahatsapa ny ahasarobidiny izany asanao izany. Kehitriny Andriamanitra, tondram-bavaka ho an'ny salama rehetra izahay, dia anao ilay mpanasitrana no angatahany hanasitrana azy ireo, hanome hery azy ireo, mba hahafahany mijoro indray eo anivon'ny fiarahamonina sy hanatanteraka ny asa fanompoana izay efa nomena ho azy ireo. Mametraka ampelantanana ho any ireo izahay ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao. Ianao ilay tompony vahaolana no hanome azy ireo ny famahana izany olana izany. Da io re mpanomponao izay nandray ny fahasoavana avy aminao,
ianao tokoa no hitahiry zany fahasoavana izany mba hahatsapana fa tena sarobidy ny fitantananao Andriamanitra, sarobidy ny fitondranao Andriamanitra, tehirizy amin'izany fahasoavana izany izy ireo. Andriamanitra rainay eo mitondra mbavaka ho an'ny firenena izahay, dia ianao tokoa no mba ny mpitondra, ianao ny anjaka ao anatin'ny mpitondra mba ahafahany mitondra anay, ary ampanjaka ao anatin'izy ireo ny fiadananao sy ny famonjenao, ary ampahafantaro azy fa ny hery ny fitsanganany tenanao tamin'ny maty no inony izy ireo, mba hahatonga ny teny nofo ao anatin'izy ireo. Mametraka ampelantananao ho an'ny vahoaka manontolo eto amin'izao firenena misy anay izao zahay, da io ny tsirairay avy mba hahatsapa ny sarobidy ny teninao, hahatsapa ny sarobidy ny asanao Andriamanitra, mba hahatonga ny ity firenena izay misy anay ity ho firenena anjakan'ny fiadananao sy ny fahasoavanao, ary anjakan'ny filaminanao Andriamanitra. Maro tokoa Andriamanitra ny zavatra izay tiany angatahana, ianao mahalala izay mahasoa sy mahatsara anay. Izany vavaka izany tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala andeha anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, andeha hitsangana isika. Ny fanekempinoana laharana voalohany na fanekempinoana apostolika no andeha redonitsika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjiny, nijaly ranapoka potipolary, nombona tamin'ny hazo fijalia, matika naleva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny viny tsara velona sy ny maro. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerina sao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, famelan-kely, fitsanganany tena ny maty, ary fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Misy ireo avantsika izay nomen'Andriamanitra dimy sy fara manao ny fanoran-jazy ankehitriny, ny zazakely raha manao korenina Emilie Mozara, nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ray aman-dreny raha manao korenina Tambo Misaina sy Rasoa Ravely tsy Varisosa Rika. Vala amin'ny 700 nandinin'ny voalohany
hiatrika ny alitara masina izy ireo. Soratra masina fa ianao efa nampivoaka avy tao ankibo, nankinina taminao hatrao-amboka, hatranakibondreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'ny Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo, koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaoranao zay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany eo natrehanao. Mangasitraka anao zay satria mpamindra fo ianao, tsy miovy ianao, ary marina ny fanekenao. Isaky ny taranaka amin'ny fandimby, izahay zanakao, ianao rainay, tao amin'ny Kristy Jesosy. Vavolombelony zany koa reto fianakaviana ireto, koa ianao Andriamanitra no angatany ankehitriny hiara-monina amin'izy ireo, satria ianao nanome azy ireo zaza, hiara-monina amin'izy ireo koa ianao. Ka hitamin'ny ray aman-dreniny, an'olokolo, anabe, hitaiza, ampanjakao amin'izy ireo ny fitiavana, ny finoana, ny fanantenana, mba hasapan'ilay zaza fa tokantrano misy Andriamanitra za amin'ny tokantrano zany. Ka mihinan Jehovah Kristy izay tenin'Andriamanitra tonga nofo, sady mino sy mitorany Kristy izay mpamonjy sy mpitsara anay. Toan'ny fanahy mazoto izy ho amin'ny sakramety amin'ny fotoana mahamety zany. Tahiko ny fiangonana mba hataiza sy halehibe reo ankizy nomenao azy, ka ho vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana ny ray androany ho reheren'ny fiangonana sy ny firenena. Koa ianao Andriamanitra ampitombo anay amin'ny fahatsarana rehetra satria zanakao zahay. Amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen. Miaraba nareo izay amin'ny anaran'i Kristy, ary ento izao zaza zao tario, hitombo saina, hitombo tena, androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary roso amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mahamety izany. Amen. Misy ireo avantsika nolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa, ira fanampin'ny fahasiva amin'ny telopolo andininy faharoa nangatahana izy ireo ho raintsika iroso malohana ny alitara masina izy ireo.
ampifaliana raisantsika ty havantsika ity manolotra ny tenana ao amin'ny sakramentan'ny batisa sady atolotra reto ray aman-dreniny reto. Hoy ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao: efa nomenay ny fahefana rehetra nandany rasetỳ tany ko mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manabatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nandiko anareo. Ary io zany mombanareo mandrakariva mba ara-pahatokany fahataperana zao tontolo zao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminareo mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, ho valianareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zazy ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny teny amin'ny asa ho mpirambon'Andriamanitra mahatoka tonganareo fianarana ho an'io ankizy io amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo ny tanterahany fiangonana aminazy ny fitaizana rehetra tokony atao aminy araka ny filazany tsara, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe zao. Anekenan'i Jesosy Tompo azo hery izy ka andany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy sy hampianatra sikolalady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ny atiny zao fanaovana batisa izao, ary ezika ka tonga azy mpanefana samy Tompo. Mandre ianareo Andriamanitra. Okarenao todika amin'ny fiangonana miaraka amin'ny fianakavianao ary maka amin'ny mpahabe maso zany fanekenao izany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manaiky fa i Jesosy Kristy no tomboky sy Andriamanitra. Ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andahan'ny santany sy ny asany ary fady ny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny iroso mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinako mba hanatanteraka izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra. Hitsangana isika fiangonana angataka ny herin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Hitodika aty amin'ny alitara ianareo. Eny amin'ny 720 ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Isika ry havana Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay, ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentan'ny batisa. Koa mitalao aminao zay Andriamanitra, manatrehanay. Aoka ny fananao masina no hanome hery ny asa tanterainay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Ity mpanomponao, ity zandrinao zay atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Mangataka aminao zay Tompo ampitafio ny zanakao izy, ary ampiray endrika aminy no ny asa ny fanainao masina. Izany asa ny fanainao masina izany mantsy ilay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao koa zay Tompo, fa tanteraka ny faniriany ity mpanomponao ity, tanteraka ny faniriany ireo ray aman-dreny, fa miombonay nao amin'ny Jesosy Kristy izy,
Miombonaina ao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana tompo ao teny mba hitahirizanao ity mpanomponao ity eo ambany fahasoavanao, mba hahatonga azy hanana faharetana aharitra hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa tompo ao ny fiangonana, ampio izao mpanomponao izao mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao, ary dia mangataka aminao zahay mba ombany fahasoavanao ane izy amin'ny androm-piainany rehetra. Ombany fahasoavanao ihany koa ny fiangonana azony mitsoro vavolombelona amin'ny fitezana izao mpanomponao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ary noro manofeno fahendrena. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao aho, efa nanavotra anao aho. Ay ianao, mandehana fa zanak'Andriamanitra, ary Jesosy Tompo izay zanak'Andriamanitra ao aminao mandrakariva efa nomeny fanahy masina anao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Hira fanampiny faharoa no iraintsika sady homanantsika koa amin'ny fanokanana ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Izay manolotra ny tenany ho amin'ny sakramentany fanasan'ny Tompo. Vavolombelon'ny fanekena ataon'izy ireo isika, ary ny mpanay fanasan'ny Tompo rehetra dia miezaka mahatsiaro ny andro nanokana azy, nanaovan'ny fanekena tsara teo anatrehan'ny Tompo koa. Efa nampianarinay ny fotomponana Kristy aminy izy ireo, nahatanteraka ny fanekena tamin'ny batisa izy ireo, koa ankehitriny nanapa-kevitra fa iray latabatra amin'ny Tompo
ary andray ny nofo amandran'i Kristy. Koa andeha isika hitsangana hivavaka ho azy ireo. Hivavaka isika. Riray mandrakizay eo misaotra anao izahay ny amin'ny fonay manontolo. Sitraka mantsy ny manome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra anao na iza na iza no antsony fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, nino ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka irotsahan'ny fahasoavanao ny aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorana, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba enory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra ho anio ary ho amin'ny firaisana mandrakizay, amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakam-pamonjy anay no angatanay izany vavaka izany. Ho azy ene ny voninahitra ho an'ny ray any an-danitra, ho an'ny fanahy masina ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Enontsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao. Ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olata anaraka, oka izy andaminy tenana sy hitonona azy fijaliany ka anaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao, kanefa very ny ainy, inona nome ny olona ho takalo ny aina? Na izy nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra, dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovonazovona ny akany hatrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Nazovonazovy kosa no andahany hatrehan'ny olona ho lavo kosa izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany miteny Tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra te ho isan'ny fiangonana. Ianareo va min'Andriamanitra paharatsika sady raintsika nandanitra izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko. Mihinan Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianareo? Eny tompoko. Mio ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekenany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina ka mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy. Iezika ianareo ho tian'Andriamanitra, ankatoy ny sitrapony, ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompom-pavana sy fanasamy tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko. Okanareo todika any amin'ny fiangonana noho ny anaranareo sady hanamafy ampahabe maso ny fanekenareo. Izao rakoto mamonjy santatra fanilo malala. Izao rakoto mamonjy sandanena fahamezan-tsomity dia manaiky sy mimo fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Voavelany eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny ho tia sy hanompo azy amin'ny foky rehetra ary nanapa-kevitra handray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekenany sy ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tena. Ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Rakoto mamonjy santatra fanilo malala. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo.
ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorina amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrena mahiresy mahatanja fa mitompo mombanao. Raha koto mamonjy sandaniaina fanomezan-tsomy ity noho izany fanekena ataonao teo izany dia aminaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy manasa anao izay indray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorina amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahiresy sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Ivavaka isika ry havana. Ry tompo Andriamanitra rainay io misaotra anao izay no ity ora izay nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao Andriamanitra ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy teto ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainao no niantso azy ireo ka dia namaly izany antsonao izany izy. Io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy tompo ny hery aretany amin'izany ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro. Ianao ihany tompo no aoka hanomana azy anatona ny latabatra masina ary apiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finony ary tsy azo ozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana ao anatiny. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy tompo ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalahana izany ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao mba ho fahavolombelona amin'ny teniny sy ny asany rehetra. Mivavaka aminao izay ry tompo Andriamanitra io mba omeo anay ihany koa, omeo anay rehetra ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenanao an'izay rehetra mino anao. Eno izay ry iray ny famindrapo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao lay mpamonjy anay, lay efa naresy ny fahafatesana no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanefana sany tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo mandehana ka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Raha manana hira ny fikambanana katekomena dia hira izy.
dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra rehetra ataony amin'ny zanak'olombelona. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy ary ny masony mandinika amin'ny firenena samihafa. Aoka tsy hanandran-tena ny maditra. Salamo 615 sy ny 7. Izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Misy ny solomaso anaty étui bleu marine izay adino tamin'ny alahady lasa teo, ary misy ihany koa firana kely amin'ny anarany Harnambin'ny avo tafita soa izay tompony mandalo ao ambron sekretariat. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. Fiadanana, misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny futsal omaly natao teny anala mahitsy. Misaotra ny mpilalao avy amin'ny sampana samihafa. Misy ny randonnée ny sabotsy fa 7 ny volana aprily izao, circuit 13 ka atendrombohitra Carion Angavokely Angavobe. Misoratra anarana amin'ny tonton Edy. Amin'ny heriny ampitaina ny ora fiaingana sy ny sarandalana sy ny zavatra entina. Izany dia anasanantsika mpianakavin'ny finoana. Ho tanterahana anio avy mivavaka ny fifidianana ny birao vaovao ny STK izay ho tarihan'ny filoha vaovao. Izany dia anasanantsika mpikambana, sakaiza, solotena birao fiangonana ary ny mpitandrina eto ambavaka. Sampana Dorcas Finaritra. Mankasitraka antsika mpitandrina, ny birao fiangonana, ny diakona sy loholona, ny sampana sy ny fiangonana tamin'ny fiombonantsika tamin'ny hira sy ny dia sy etsika izay niarahantsika tamin'ny alahady hariva ny pasika fiderana. Antsoina isika mpikambana hijanona aorian'ny fampipivavahana anio fa hifidy ny filohan'ny sampana isika ary manasa ny birao fiangonana anatrika izany. Misy ihany koa ny batisa faobe izay atao ny alahadin'ny pentekosta ho avy izao, koa izay liana amin'izany dia isoratra anarana any amin'ny filohan'ny sampana Madame Félicité na amin'ny Madame Florina na ao amin'ny mpitandrina. Ny fiofanana dia atao 9 ny volana Mey izao ary makafisy ao amin'ny mpitandrina. Fikambanana katekômena Finaritra. Misy ireo solotena amin'ny fikambanana manao ny anjara fitoriana any amin'ny chapelle militaire Manjakandriana, fiadanan'ny tompo ho amintsika. Sampana Sekolelahady Finaritra. Amin'ny herin'ny androany 17 ny volana aprily ny fifidianana filoha vaovao. Koa entana ho tonga daholo ny komitiny Sekolelahady, ny mpampianatra rehetra izay tanterana aorianan'ny fanompom-pivavahana. Ny fiaonam-bean'ny Moramanga ny 7 faharoapolo ary 21 ny volana aprily dia efa voahomana ny fandehanana rehetra. Ny fiaingana dia ny talata hariva manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Omanina sy entina ny polo sy ny t-shirt mangamanga. Andray fitenenana ny filohan'ny komitiny Jobily 70 taona. Tatitra opération saucisse izay natao ny alahady 9 volana aprily. Ny vidin'ny saucisse 4 900 000 ariary, ny dépense 2 335 800 ariary. Tombom-barotra 2 564 200 ariary. Mbola mamerina fisaorana ny fiangonana izay sampana Sekolelahady. Sampana VFL Finaritra. Misaotra mpiara-mivavaka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny mofomamy sy ny masira izay namidin'izy ireo tamin'ny alahady lasa teo ka nazahoana vola mitotaly 139 000 ariary. Ny sampana dia andefa solotena 7 amin'ny fiarahana amin'ny aty fototra any amin'ny centre d'accueil izay atao any Mahajanga ny 20, 22 ary 17 ny volana aprily izao.
efa manomboka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny didipotra fobea izay atao ny 20 volana May. Mijanona ny birao ny sampana sy ireo solotena izay andeha ho any Mahajanga rehefa vita ny fanompom-pivavahana. Sampana mpanazava stily ho tanterahana ny alahady 17 volana Aprilo avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fivoriam-ben'ny sampana mpanazava stily izay natokana hanaovana ny fifidianana ireo izay andrafitra ny birao sampana. Ko antsoina hanatrika izany ny komity mpivondronana rehetra, ny mpanazava stily tranainy ary ny sakaiza, ireo mpikambana mpanabea sy ireo filoha avy eto amin'ny fiangonana, ny ray aman-drenin'ny mpikambana rehetra ary ireo biazina rehetra feno 12 taona no mihoatra. Zava-dehibe ho fambandrosoana ny asan'ny sampana ny fanatrehana izany ka entanina ny rehetra mba samy hanao izany fivoriam-be izany ho lahara-pahamehana. Avy amin'ny sampanasa fitoriana filazantsara ry havana ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Anio alahady 12 volana Aprily manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampianarana mitondra ny lohahevitra hoe ny tokantrano sambatra izay ho tanterahan'mpitandrina Ralson Gilbert avy amin'ny FJKM Tanomenandrefana eto amin'ny fiangonana. Ko manasantsika rehetra indrindra ny mpivady, mpifamofo, tokantena sy ireo manana fikasana ho amin'izany hanatrika ny fampianarana izay maimaim-poana dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Rakim-pisaorana no fitahian'Andriamanitra tamin'ny lozam-pifamoivoizana niatra ka tsy misy ainana fohy. Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolam-pialofako sy apingako ary tandroka famonjenay sy fiarovana avo ahy atolotra ho an'ny fiangonana. Izay ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra ahy. Salamo fa 7 andininy fa 2. Faly miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo. Toy izao indray ry havana ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny jobily 70 taona ny sampana sekoly alahady. Araka ny tety andro efa napetraka dia ho tanterahana amin'ny alahady fa 12 jona ho avy izao ny ivon'ny fankalazana ny 70 taona ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fiangonana miaramila Ampahibe. Ho fanomana izany dia ampahafantarina isika ray aman-dreny sy mpanohana ny sampana mahakasika ireto fanomana ireto. Isy ny t-shirt 70 taona ho fanamiana manokana hanaovan'ny mpianatra tsirairay amin'io alahady 12 jona 2024 io. 2 ariary ariary ny vidiny ka manomboka amin'ny kilasy akanjaza hatramin'ny kilasy fahasivy no voakasikio sokajina t-shirt io. Manomboka androany hatramin'ny alahady faran'ny volana Aprily no fandraisana ny sy famandriana izany. Izay atao any amin'ny mpampianatra isaky ny kilasy misy ny zanatsika tsirairay avy. Izy koa ny polo 70 taona izay natokana ho fanamiana ho an'ny mpianatra sekoly alahady lehibe sy ny ray aman-dreny ary ny mpivavaka eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe na ihany koa ny zanaka ampelezana. Misafidy amin'ny loko fotsy na manga antitra isika amin'io polo io. Anasanantsika ho fiarametana sy firaisapo amin'ny sampana sekoly alahady izany mba hanaovana amin'ny ivon'ny jobily 70 taona
ny faharaiky amin'ny folo jona 2024. Ny famandrena izany pôlô izany dia afaka atao any amin'ny mpampianatra sekoly alady tsirairay manomboka androany ka ny vidiny dia 3 alina ariary. Aory amin'ny fitaovavahana amin'ny ivon'ny fankalazana io dia isy ny sakafon-jobily hanasanatsika ray aman-dreny sy mpanohana ny sampana sekoly alady andray anjara ka ny tapakila mahakasika izany dia afaka raisina eny amin'ireo mpampianatra sy ny komitiny jobily 20 taona manomboka amin'ny heriny anio fa 13 aprily. Ny andinindiny mahakasika izany dia holazaina amintsika amin'ny fotoana izarana ny tapakila. Mbola ao anatin'ny fankalazana 20 taona ny sampana sekoly alady ihany dia misy zavatra amidy ho maro-pahatsiarovana izao taom-pankalazana izao toy ny gobelet 20 taona sy kaskety 20 taona izay anasana ampitiavana antsika anjifa izany. Ho hitantsika eo tokotanim-piangonana santonan'ireo zavatra voalaza rehetra ireo aorian'izao fitaom-pivavahana izao. Eto ny komitin'ny fankalazana dia manamafy ny fisaorana nareo mpianaka amin'ny finoana tamin'izay rehetra efa vitanareo tamin'ny sampana sekoly alady hatramin'izay, ary indrindra moa fa ny fandraisana anjara sy fanohanana raha nataonareo izay mbola ataonareo tsirairay avy amin'ny ezaka rehetra ka saina atao mandritra izao taom-pankalazana 20 taona izao. Fa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra ny tompontsika dia miara-mientina amin'ny sekoly alady zany isika. Arabetsika koa ny namantsika ny ren-doza zany mba afaka anao rakom-pisaorana, fa rehefa tsy rakom-pisaorana manko dia inona? Fa rarakitra. Zava-dehibe ilay manao rakom-pisaorana raha mbola velon'aina. Hanaovan'ny rarakitra ianao rehefa latsa. Fifaliana ho antsika ny anamasina ny fanambadiana rehetra vavantsika hatry mifolo alina ny rina rakoto sy herinandrasana zaza mitsangany zareo raha ao. Ireo izy ireo dia mitondra mavaka anareo ny fiangonana. Saora tompoko mahazo toerana. Ny komitin'ny liturjia dia ny andro iofanana miaraka amin'ny mpitandrina amin'ny fotoana mahamety. Fa alao aloha andeha ny an'ny sampana rehetra sao dia mifanitsika ilay fotoana efa tokony hiofana zany izy ireo. Dia hitanina koa tsika fanangana ilay komity sosialy isa-tsapana, ilay solotena roa isa-tsapana zany. Dia ilaintsika koa zany izy ireny amin'ny fikarakarana ny lafiny sosialy ny fiangonana. Hitanina koa tsika isoratra narina amin'ilay English Worship Club zany amin'ny tontoaina sy tativola zany miaraka amin'ny sampany fikamanana katekomena zany fa ho avy koa ny fifanantsika atsoatsy zany. Iroso amin'ny rakitra isika io na tokopira hira ho ny dekona andamina ny momban'izany.
Fitiavane ibezena na vutana tuku, tana zinye zikichuki
manasanao ny tompo ianao zay vahiny asaina miaraka amin'ny rito mpanefana sany tompo vaovao rito mba handray ny sakrameta masina rehefa avy eo. Oraitsika nira mialosy aorin'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny faharetina sy ny fiononana ampiray hevitra anareo a Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vava ray ny rahany mankalazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka ianareo ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, ny tokantranonareo. Ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Ivavaka mangina isika. Ho an'ny le mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Simona Petera andeha hanarato aho. Toy ny mpianatra taminy. Andeha araka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambo kely. Ary nandritra ny alina dia tsy nahazo na inona kory. Ary noho nazava ratsy dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesoa. Kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesoa izy. Dia ho Jesoa taminy, manan-kanina va ianareo anaka? Dia namaly izy hoe tsy nahazo. Hoy izy taminy, alatsa ao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina izany ho nabetsahany azan'ny rano. Ary hoy le mpianatra tian'i Jesoa tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary raha nare izany Simona Petera dia nidina ny sikina akanjo ka nirotsika tao amin'ny ranomasina. Ary ny mpianatra sasany kosa nisarika ny sambo kely izay feno azan'ny rano. Ary efa niakatra teo an-tanety izy nahita afinarina sy azan'ny rano teo ambonina ary mofo koa. Ho Jesoa, analao ny azon-drano izay voazonareo. Dia niakatra Simona Petera ka nisarina teo an-tanety ny arato feno azan-drano vaventy 320 na dia betsaka ary izany dia tsy nitritra ny arato. Ho Jesoa taminy, avy sakafo. Ary no efa tonga Jesoa nandray ny mofo izy dia natolony azy, dia aveo ny azan-drano iray dia natolony azy koa. Izany ny famitelo nisehoan'i Jesoa tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Amen. Izany fanasana nataon'i Jesoa Kristy teo amoron-dranomasina izany dia manambara izao fanasan'ny Tompo izao izay manambara amin'ny tenany sy ny fahasoavana izay nomenantsika tamin'ny fahafatesany ny fitsanganany. Koa asandrato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony natao navinany misaotra ny Tompo, fa Tompony Tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Eny, feno fankalazana anao nandanitra noho ny famonjena vitanao. Fankalazana ny zanak'ondry izay maty, nitsangana tamin'ny maty. Ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema izay nanavotana anay. Ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra naminao. Mianty izay Tompo, mba hitambatra amin'ny feno marobe nandanitra tahaka ny kotrokorona ka hira sy iobe manao hoe sika ny teny fanorenana zao sakrameta masina izao. Fa i Jesoa Tompo tamin'iny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, raiso hany, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa niny dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no raha dia mifanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra famelan-kely. Izao no atao fahatsiarovana naovinanaovina misotro ianareo. Fa naovinanaovina ianareo ny mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoaka, manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry Tompo ranaizana an-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovana nahatongavany zanaka olona. Le teny tonga nofo notoriana teo Galili hatrany Jerusalema. Izay nanao ny asa soa nandehandeha ary nanafoka reo azy ny herin'ny devoly. Iza miteny tonga nofo izany dia tsy voaray amin'ny olona. Ny mazava dia namirapiratra teo amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy ka novonona teo amin'ny azy fijaliana, ary izay koa dia isan'ny mpamono azy satria mpanota. Nefa izy dia mpamonjy anay, nidia kapoka tamin'ny asitranana anay. Koa ta io tanteraka sakramenta masina zao Tompo, hoe ny Kristy ilay tokana, Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay nateny indray monjy ho anay teo amin'ny azy fijaliana.
ry tompony any andinandanitro ny fanahy masina ny fanahy ny fahamarinana ry parakleto le fanahy zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantany fa izay ny mahafantatra azy satria ato anatinay izany fanahy zany no mahary mamelona manamasina izany fanahy zany manomeny zava-tso rehetra manomena ny fanomazo-pahasoava miano taminao zay ry fanahiny Kristy miano taminao zay mba ho tafare mariny tokoa amin'ny nofo mandrany Kristy rehefa miombona mofo sy ny divay zay mangataka aminao zay ry fanahy masina amasiny ny mofo manambara amin'ny tenany Kristy amasiny torak' zany koa ny divay mba nambarany rany Kristy fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako amin'ny alalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy eo amin'ny Kristy arao Andriamanitra ilay tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny lazy sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika zay novakina ho antsika koa satria iray ihany mofo isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny saora zay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao zay nalatsa no hoantsika. Hitako tokoa fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra dia izay matahotra azy sy manao ny marina no ankasitrahany. Andeha fehifavotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao ny hira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Ento zany kazarao amiray zanak'Andriamanitra.
Okay, isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao, tompo tsy mendrika ny hirana rahatavitranoko, tompo tsy mendrika ny zotro latsaka fa amin'ny tavatranoko kanefa ho ianao hoe izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. eto no anoloranao anay mofinaina rano velona. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo hoe raiso hano izao no tenako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Raiso ny tenako miteninao ary ny rako ho fiainana. Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika sy mpitsara atsika hoe sotroana rehetra ity fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kelo, zao no atao fahatsarovana na ovinana ny misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa nandray izao sakramenta masina izao, any mpanahy mahavoky mahatonga anay sampana mahavokatra ao anatin'i Jesosy Kristy, satria miray amin'ny voaloboka izahay. Mihinana ny nofo mandran'i Kristy izahay ka manana fiainana mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina, mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia hiara-belona aminy, raha miara-miaritra amin'ny Kristy isika dia miara-manjaka aminy. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakim-pisaorana.
miaro anareo, mpamirapirira mitavana aminareo aneny tompo, ka hiantra anareo, nanatra mitavana aminareo aneny tompo, ka anome anareo fiadana. Fa izy ny aviany zao zavatra rehetra izao, izy ny miazo anazy, sady izy koa ny antony, izy ane no memboninaitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany iray. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.